Coucou, tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ary manolotra miarahaba zany amintsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé. Ny resantsika anio zany dia toy ilay fandaharana hoe ny inona ny olana zany misy eo amin'ny samy vehivavy zany eo amin'ny fiarahamonina zany ka inona no tokony atao zany mba amahana izany olana izany satria tsy azotsika zany tsiniavina ohatra ny fitenenana hoe resam-behivavy zany adim-behivavy zany satria mety tena miteraka zany ataotsika hoe fahavoazana goavana zany eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fahaizan'ny vehivavy mifandamina zany ka ny tsara ho fantatra efa nolazaiko teo zany tamin'ny fandaharana voalohany hoe inona ny antony mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra zay dia eo zany ny antony ara-biolojika zay efa nazavaiko hoe ny vehivavy dia zay ny efa nanaovan'ny naturazy zany dia ny amin'ny fo izy zany no miteny ary ny ataotsika zany hoe ny firaisankina ny fitoviza tantana ny fifankatiavana zany izay misy eo amin'ny ataotsika zany hoe groupe anankiray zany zay no tena hitondran'ny naturazy fa ny resaka pouvoir zany dia tsy mandaitra zany ao anatin'ny ataotsika hoe groupe na vehivavy zany fa amin'ny lehilahy ndray izy miady pouvoir fa ny vehivavy zany miady territoire ka ny atao hoe miady territoire zany de hoe iza zany no tena manjaka ao amin'ny territoire anankiray amin'ny toerana anankiray na société io na entreprise io na amin'ny fiarahamonina zany dia izay fitadiavana an'izay atao fitovizana izay zany eo no miteraka ny ataotsika zany disadisa eo amin'ny vehivavy ka izay miavaka zany ao anatin'izay ataotsika hoe territoire izay zany terrain anankiray izay zany dia eo zany no lasibatry ny ataotsika zany hoe ny fakalana amin'ny vehivavy maro zany hoentina mamotipotika ny olona izay miavaka io kanefa raha ohatra jerena kaiky zany ny hoe karazana fikarohana nataon'ny amerikanina roavavy dia i Susan Murphy sy ny Pat M zany dia mila aravina io olana io satria matetika zany ilay olona lasibatry ny maro dia vehivavy mety mampandroso amin'ilay entreprise na ilay société satria matetika zany vehivavy lasibatry io dia ilay vehivavy ataotsika hoe manam-pahaizana kokoa zany no ny sasany ary manan-javatra kokoa zany misy zavatra miavaka zany ao aminy ka tsy tokony zany ho any amin'ny itondra hatrany amin'ny fifandrotena zany io zavatra io fa tokony hoe ho amin'ny filaminana ny fiarahana miasa mba ahitana vokatra bebe kokoa zany amin'ny entreprise na amin'ny société na amin'ny fiarahamonina ka eo indrindra zany no jerefantsika hoe inona zany no tokony atao zany mba ampilamina ny fiarahamonina amin'ny vehivavy satria efa maro amin'izao fotoana zao zany ny vehivavy miasa amin'ny entreprise ny vehivavy miasa amin'ny chef d'entreprise ohatr'izay ny mpitondra eo amin'ny fiarahamonina anankiray zany inona zany no tokony atao voalohany indrindra zany raha ohatra ianao miditra amin'ny toeram-piasana anankiray dia tokony zany ianao aloha zany tsy manao remarquable be loatra zany raha ohatra hoe toerana be vehivavy zany milamindamina ianao tsy be resaka ny fitafiana zany atao fitafiana mendrika maontina izay tsy amoa foa zany ny ataotsika hoe zany karazana fialonana zany amin'ilay vehivavy hafa dia tsy dia be resaka loatra koa ny amin'ny mombanao
ka indrindrandrindra moa zany ianao raha ohatra ka misimisy zavatra tombony zany raha oarina amin'ny vehivavy sasany ohatra ianao zany hoe manana fiainana tsaratsara kokoa manana ny ataotsika zany hoe zavatra maro any aminao izay tsy ananan'ny hafa dia eo zany ianao tokony zany tsy de be resaka loatra fa miaino ary mijery mandinika ny toetran'ny olona rehetra zany ao anatin'ny entreprise na ny société anankiray zany dia am'izay fotoana zay zany dia tokony koa zany ianao mitadina ny zavatra lazainao tokony zany lanjalanjaina daholo ny zavatra lazaina ary tsy tokony atao koa zany ny mitantara be loatra ny fahasoavana ao aminao fahasoavana ny tokantranonao ny vakansy nataonao zay zavatra rehetrarehetra zay zany dia ny fahombiazanao tamin'ny fiainanao tsy tokony zany ianao mandeha mampiseho na zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra zany ka nefa betsaka koa nefa ny zavatra tsy azonao afenina raha ohatra hoe nibika manendriky olona anankiray ve ahoana ny anafenany an'izay natao raha hoe anao akanjo ratsy be zany izy rehefa mandeha any ampiasana na ohatr'izay misy zavatra zany tsy azo afenina na ny volokoditra ao koa mety miavaka amin'ny volokoditry ny olona rehetrarehetra ao ahoana ianao ve andeha andoko ny tenanao hitovy amin'ny rehetrarehetra zay ao ka misy ihany zany ny zavatra mety tsy maintsy alasibatra anao am'izay fotoana zay zany inona ny tokony ataonao ny tokony ataonao dia ny mamboatra tsara zany ny ataontsika hoe personnaliténao satria ny eritreritra fa hoe hiditra amina toerana be vehivavy be loatra de tsy anan'olana izay zany aloha dia tokony jerena akaiky dia akaiky zany zay zavatra zay fa tokony miomana ianao zany am'izay zavatra rehetra mety mitranga ao dia ny personnaliténao no amboarinao tsara dia voalohany indrindra zany ny fananana fitokisantena na ny confiance en soi zany hoe ny zavatra rehetra nananao manana ny compétence ve ianao amin'ny asa zay atao ao inona sinona daholo zany ny ataontsika ny herinao sy ny fahalemenao ny force sy ny faiblessenao izay rehetrarehetra zay zany dia ao anatin'ny sainao ao mahatonga anao zany afaka hiatrika zany ny zavatra rehetra izay mety hitranga dia ny asanao ataonao tsara tsy mila zany mandeha mibitsibitsika voasarika any anatin'ny ataontsika hoe ny commérage na ny fosafosa zany satria rehefa tafiditra koa zany atao anatin'io ataontsika hoe engrenage io zany ianao dia mety ho sarotra de sarotra zany ny ivoanao tao satria ilay efa ntataraiko tany amin'ny fandaharana voalohany hoe inona sinona daholo zany iza sy iza daholo ireo tena andriambavilanitra mpanao an'io mpamolavolany io korotan'io ka ianao zany tsy tokony mihitsy zany tafiditra ao fa tokony hoe inona zany ny asanao inona ny dianao ao ny asanao atao tsara araky ny tokony ho izy ary tokony koa zany ianao manaja ny olona rehetrarehetra ary miaino ny olona rehetrarehetra rehefa hoe tsy misy zavatra avy aminao zany ahafahana misible anao zany dia eo zany ataoko angamba efa hoe 500 zany efa mipetrapetraky ianao zany kanefa tsy voatery ihany koa nefa hoe ilaminy ianao satria efa nisy zavatra avy any aminao zany effort avy any aminao ny aplaniny tsy voatery satria ndraindray tonga ny olana iketaka ny teny hoe zao kanefa mety tsy tena izay no tena olana zany fa ny mini-jupe nanaovany ketaka izay no tena misy tsy mantiny sasan'olo zany zay zavatra zay dia lasa mandeha
lavitra de lavitra zany a ny problema ka eo koa zany a moa ve ny vehivavy anankiray raha ohatra ka hoe samy manana ny toetrany samy manana izay mahafalifaly ny tenany moa ve noho ny sasany koa noho ny hoe vehivavy sasany a dia hiemitra koa ve ny olona anankiray a amin'izay hoe maha izy azy zay ka raha ohatra fantatrao fa zao ny fitafiana tianao a mahasabatra anao a mapetipety ny tenanao a sy ny fombafombanao a dia efa tokony miandry ianao zany aloha zany a ny hoe inona no mety ho valin'izay zany hoe efa tokony zaka valikitsaka ianao zany raha ohatra ka miditra amin'izay ka ianao ihany a no araky ny teniko teo mamboatra ny personnaliténao zany a hiatrika an'izay zavatra rehetrarehetra izay satria raha ohatra zany ka misy ny ataotsika zany hoe faninjehana kolaka ny amombanao zany hoe io mantsy zany a dia ianao ihany mahatsapa hoe tsy mety izy zany tsy mety zany ambiasa zany a misy zavatra atao aty amiko ianao ihany de fa mahafantatra an'izay zavatra zay ohatra miditra ianao ohatra miditra ny toeram-piasana dia manganiganiky anao daholo ny olona rehetrarehetra mimonjomonjo aminao daholo a efa tokony maimainy ianao zany hoe misy zavatra zany ao a kotrehana mombanao zany dia amin'izay fotoana zay a raha ohatra moa zany a hoe tsy fantatra hoe aviaisa na aviaisa zany io zavatra io a dia zay hoe ny fitokisatena sy ny fanaovana ny asa araky ny tokony izy raha mandeha ny fotoana zany a dia manomboka hitanao zany misy ny karazana ohatrany hoe sabotage misy ny teny atsipitsipy amin'izay fotoana zay ianao zany a dia raha nisy ohatra nanipy-teny tany aminao a dia tsy tokony avelavela fotsiny iny fa tokony tonga de manatona an'le olona ianao a ary mangataka fanazavana hoe inona no antony ny tenenanao a ny zavatra ohatran'izao dia amin'izay fotoana zay zany a lay olona tonga sainy izy ny hoe tena takatry ty olona tika zany a ny afatra na ny message izay nalefako dia amin'izay fotoana zay izy a mijanona satria ny tanjona zany a de nijanona ny ireo mpanakorotana ireo satria raha ohatra zany ianao a ka tsy manao réaction tsy mijery akaiky zany a ny ireo karazan-javatra ireo de mitohy foana io satria karazana reti-tsaina io fanakorotanana io zany karazana reti-tsaina ary miveriberina mandra-pahatonga ny hoe potipotika tanteraka ilay olona izay a lasibatra zany ka raha ohatra ilay vehivavy zany a izay lasibatra tsy miteny tsy manao réaction dia mety izy no potika ka amin'izay fotoana zay a mba hitandrovanao ny tenanao izay lasibatra de tsy maintsy ianao zany a mijery akaiky raha misy zany a olona miteny aminao hoe zao no miteneniny anina mombanao dia tsy tokony avelavela fotsiny iny zany fa atoninao a ilay olona hoe na eny resaka ao a ohatran'izao a lazainao de amin'izay fotoana zay matetika moa izy manda ilay mpadefa n'ilay resaka zany dia efa tsara izy manda satria tsy saitsony izy anoy ny zavatra nataony zany a rehefa avy eo ary ianao koa efa niteny a dia efa filaminatsainao anao koa zany a izay lasipatra zany a izay toejavatra izay ka raha ohatra zany ka misy zavatra zany hitanao a izay hoe mifangorona aminao daholo ohatra ny olona ka nananao pirofo ny teny sy ny ataotsika hoe karazana fanaratsiana mombanao zany anananao pirofo daholo a ny fanasoketananao a dia rehefa tsy voalaminao zany amin'ny fifampiresahana tamin'ilay olona izay ataotsika fototry ny fanakorotanana dia amin'izay fotoana zay anao a dia afaka miakatra ambonimbony tokoa zany a eo amin'ny tompona andraikitra milaza ny zavatra rehetrarehetra izay a tsapanao zany a
tao amin'ny toeram-piasana anankiray satria antoky ny fahasalamana eo amin'ny vehivavy zany ny ataontsika filaminantsaina ao amin'ny asa amandrara ary antoky ny aretina goavana toy ny ataontsika hoe faharerahan-tsaina zany na dépression nerveuse ary mety miatraika mihitsy hatrany amin'ny ataontsika hoe aretina goavana ohatra ny omamiadana zany ny omamiadany nono ny omamiadana amin'ny endriny isan-karazany zany ny fikorontanan-tsaina ny vehivavy eo amin'ny fiainany zany na any am-piasana io na ao an-tokantrano dia isany miteraka aretina goavana be zany eo amin'ny vehivavy ny fikorontanan-tsaina ka mila jerena akaiky dia akaiky na ianao ihany dia afaka zany mijery hoe inona zany ny vahaolana hoentiko amin'ity zavatra rehefa tsy voavahanao le izy dia mandeha zany ianao mijery olona hafa ohatra ny ataontsika zany hoe le ny psykology reny mijery fandaharana matetitetika ohatran'izao fandaharana atolotra eto amin'izany forêt santé zao izay manome ny vahaolana amin'ny olana madinidinika zany izay mitranga ao amin'ny fiarahamonina satria raha tsy voavahanao io olana io fa miandrona ao aminao ao dia izay ilay miteraka aretina ka isika vehivavy dia afaka mampandroso zavatra betsaka dia betsaka zany raha ohatra ka ny atidohantsika io ny fontsika io ataotsika amin'ny zavatra izay mahomby zavatra tsaratsara kokoa zany anatsara ny fiarahamonina anatsara ny firenena afaka tsika vehivavy manao an'izany kanefa afaka koa zany ny vehivavy manapotipotika ny fiarahamonina ray manontolo sy ny ataontsika hoe firenena ray manontolo satria raha ohatra ao amin'ny orinasa mihidy ny orinasa noho ny vehivavy ny fandingom-bolo tao aminy dia ataontsika kafa zany hoe mampalahelo ihany zay zavatra zay ka zay no antony zany anazavana bebe kokoa zany ny momba an'io olana amin'ny fiarahamonina io raha ohatra moa ianao zany ilay ataontsika hoe lasipatra mbola veriteto ihany dia tokony mandiny tena ianao tsy dia rehefa mahatsapa ny tenanao ianao hoe volamena dia tsy tokony zany andeha nambanimbany ny hafa tsy tokony andeha voamaika andeha hitatara ty karaza-pahasoavana rehetrarehetra izay mety miteraka fialonana ho an'ny vehivavy hafa na anindraindra ny tena na anindraindra an'ity fianakaviana sy ny tany fa fantatr'olona foana hoe iza ianao na tsy andeha anindraindra ny tenanao zany eo amin'ny mpanenjika indray zany dia tokony zany hoe manana ny fitokisantena zany satria matetika ilay fitokisantena no mahatonga